Nyantony anaovantsika nyteny dia tsy mifaneky antsika amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana io feno osoka daholo izy reto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Zay nyantony hoe mahatonga antsika eto. Fa raha fifidianana tsisy matavatra an'izany ny zanak'dada ale matavatra nareo. Ka hoe aminareo hoe tonga eto zahay tsy manavakavaka mihitsika tsy manilikilika fa mitady zay asony vahoaka malagasy. Zay ny itovizanay rehetra. Noho izany mila fifidianana madio milamina andraisan'ny olona rehetra anjara ary aken'ny rehetra mivokatra. Mazava. Ka azy amin'ny lingilingy andeha hifidy avy zay lazainy lehibe. Diso zany. Mazava ve zany e? Zao misy teny any ambadimbadika any ina zany ndesan'ny président. Ndesan'ny président tsy mandeha tsika fa tena manakana. Dia manaraka aorinan'izay tsy itsika eto Itosy ihany na eto Antananarivo ihany manao zao etsika zao. Fa manerana Madagasikara ary amin'ny lakamisy ampahafantaritsika an'izao tontolo zao fa mirahina voaka malagasy rehetra. Raha riva amin'ny 5 zay eo amin'ireo sadeky reo taonay malala ny anaranay reo hoe zao tenany. Observateur tsy zay ny ilana azy akaty fa hijery zava-misy marina ty toerana. Mazava aminareo. Matiko isanay anareo. Fa tena tsy hamatika mihitsy na ohatra ka azo vidim-bolo. Tsy azonareo vidim-bolo zay. Io fifidianana 9 Novambra io ataovitsika ohatrany tsy misy. Ataovy ohatrany tsy misy. Ataovy ohatrany tsy misy. Aseho atsika fa nivoaka malagasy zany ranga hafa ihany a. Tsy mitady korotana fa miady ho an'ny taranany ao anatin'ny filaminana. Fa zay tsy tatiny sasany satria sasany lomboto hatramin'izay foana. Dia asehotsika azy fa itsika tsy lomboto zany fa olona misaina. Ary misy an'ireo namantsika eno tsara eto dia manao antsoavo amin'ireo namantsika mpiray tanindrazana amintsika. Sao iajo andrenena Arvely no miteny an'ity. Aoka nareo tsy ataon'ny olona lafika foana ry zalahy. Efa republika zao tsisy mifanao lafika olona zany tsony. Ka hovidiana atao lafika ny namana rehetrarehetra ao anatin'ny fahasahiranana. Amin'ny alakamisy raha tsisy sampona dia tokony tsisy fifidianana mihitsy tompolahy tovovavy. Satria aty amintsika ny herin'ny bahoaka Madagasikara. Andry Rajoelina mivantana aminao ny teniko. Enao aza milazanao kristianina kanefa manome vola miliara ho an'ny katolika amin'izay mifidy anao. Zany ve kristianina? Andriamanitra antsika sy andriamanitra ny Andry Rajoelina tsy mitovy. Ka dia manentana antsika rehetra misy fomba hafa anehoantsika ny tsy fivalintsika amin'ity fifidianana fenosoka ity. Dia ny tsy fandehanantsika mifidy mba hitantsika hoe mahery 70 isan-jato tsy tonga mifidy tompoko. Fa ny eto Itosy mety 70 isan-jato tsy tonga hifidy Dia amin'ny 16 Novambra tsika tsy misy mandeha mifidy. Tsy misy mandeha mifidy. Tsy misy mandeha mifidy. Raha Madagasikara tsisy mandeha mifidy. Alao i Andry Rajoelina nifidy ny tenany eo. Manao vandimasom-pokon'olona nareo. Fa tsisy mandeha mifidy tsika na iray aza. Aza manaiky teritery. Aza manaiky teritery fa tsisy forsa tsony rao. Dikan'izany dia zao manomboka androany amin'ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro ty mihitsy mila mafisitsika ny tolona zay ataontsika topokilasy topovavy. Ka mampirisika anareo nareo vehivavy, nanareo lehilahy, nanareo tanora, hitako fa be dia be na ny ankizy ara mijoro isika fa ho anareo nanaovana an'izao, ho an'ny firenena nanaovana an'izao, ho an'ny Tosy nanaovana an'izao topokilasy topovavy. Rehefa tafaresaka tamin'ireo mpanao gazety vahiny ny tenako tamin'ny maraina dia nambarako azy ireo fa hoe la souveraineté malgache n'est pas à vendre. Midika tsotra hoe tsy azo amidy ny fiandrianam-pirenena.
tsy azo omena vahiny ny tany, ary tsy azo omena vahiny ihany koa ny fitantanana ny firenetsika. Ny afatra mafonja ampitaina aminareo anio zany dia ataotsika tahaka ny tsy misy ny datiny 16 novambra.